Lioka toko fa 420. Ny nitsanganan Jesosy tamin'ny maty sy ny sehoany tamin'ny mpianany ary ny akarany ho any an-danitra. Ary tamin'ny sabata dia nitsahatra ihany izy araka ny lalàna. Fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nankany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay efa namboariny, ary hitany fa indro ny vato efa voakodia niala tamin'ny fasana. Dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatiny Jesosy Tompo. Ary raha mbola very hevitra tamin'izany izy, indreo nisy roa lahy niseho taminy nitafy fitafiana manelatrelatra. Ary noho ny natahotra izy ka niankohaka, dia hoy izy roa lahy taminy, nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsarovo ny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galili hoe, ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota ka ombona miazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Dia natsiaro ny teniny izy, ary niverina niala tamin'ny fasana izy, dia nilaza izany rehetra izany tamin'ny 110 lahy sy ny namany rehetra. Teo Maria Magdalena sy Joana ary Maria reniny Jakoba. Ary ny vehivavy sasany izay naman'ireo koa dia nilaza an'izany tamin'ny apôstôly. Nefa nataony ho arirarira foana izany teny izany ka tsy ninony. Fa Petera nitsangana dia niazakazaka nakany amin'ny fasana, ary niondrika izy ka nahita ny lambapaty mipetraka mitokana, dia lasa nody izy sady gaga noho ny zavatra izay tonga teo. Ary indreo nisy roa lahy tamin'ireny nandeha tamin'izany andro izany akany amin'ny vohitra atao hoe Emaosy, tokony ho 90 stadio raha any Jerosalema. Dia niresaka ny amin'izay zavatra rehetra nanjoa izy, ary raha mbola niresaka sy niara-ny saina izy, dia nanatona Jesosy ka niaraka taminy. Nefa ny mason'ireo no azonina mba tsy hahafantarany azy. Ary hoy izy taminy, ahoana izao teny resahinareo ety am-pandehanana izao? Dia nijanona ireo sady nalahelo tare. Ary ny anankiray izay atao hoe Kleopasy namalika nanao taminy hoe, ianao rery va no vahiny mitoetra ny Jerosalema tsy mba mahalala izay zavatra tonga tao tamin'izao andro izao? Fa hoy izy taminy, zavatra manao ahoana moa zany? Ary hoy izy roa lahy taminy, ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta, mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatren'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Dia ny amin'ny nanolora ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy, hanameloany azy ho faty sy nanomboany azy tamin'ny azo fijaliana. Nefa nantenainay fa izy no ilay efa hanavotra ny Israely. Ary tsy izany ihany, fa androany no andro fahatelo hatr'izay nahatongavany izany. Nefa kosa ny vehivavy sasany izay namanay nahaverevitra anay, fa tany amin'ny fasana maraina koa izy, ary raha tsy nahita ny faty izy, dia tonga ka nilaza fa efa nahita anjely niseho kosa izay nilaza fa velona izy. Dia nandeha ny sasany izay nombanay ka nakany amin'ny fasana, ary nahita arak'izay nolazainy vehivavy, nefa izy tsy hitany. Ary hoy izy taminy, ry adala sy votsasaina ka tsy mino izay rehetra nolazainy mpaminany. Moa tsy tokony ho niaritra izany va Kristy ka niditra any amin'ny voninahiny? Dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy, ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Ary efa ampity eo akaiky ny vohitra izay efa alehan'izy roa lahy izy, ary Jesosy toa nanao handeha lavitra kokoa. Fa ireo nanery azy ka nanao hoe, mitoera ty aminay, fa efa ho hariva izaho ka lasa andavitra ny andro. Dia niditra hitoetra tao aminy izy. Ary raha niara-nipetraka nihinana teo aminy izy, dia nandray ny mofo ka nisaotra, dia namaky sy nanolotra azy. Dia nahiratra ny mason'ireo ka nahalala azy, fa izy kosa dia tonga tsy hitany. Dia niresaka hoe izy
tsy nangorakoraka va ny fotsika raha niresaka tamintsika teny an-dalana izy ka namoaka ny hevitry ny soratra masina tamintsika dia niainga tamin'izany ora izany izy roa lahy ka niverina nakany Jerosalema ary nahita ny 1,10 mba amin'izay momba azy tafangona teo sady nilaza hoe efa nitsangana marina tokoa ny tompo ka efa niseho tamin'i Simona ary ireo kosa dia nilaza izay efa niseho teny an-dalana sy nahafantarany azy tamin'ny namakinany mofo. Ary raha mbola nilaza izany izy, Jesosy dia nitsangana teo fovoany ka nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Dia taitra sady raiky tahotra izy satria nataony fa nahita matotoa izy. Nefa hoy Jesosy taminy, nahoana ny taitra ianareo ary nahoana ny miahanahana ny fonareo? Izaho ny tanako sy ny tongotro, fa izaho no izy. Tsapaho aho ka jereo. Fa ny matotoa tsy mba manana nofo sy taolana, tahaka izao ahitanareo ahy izao. Ary rehefa niteny izany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny tongony. Ary raha mbola tsy nino ihany izy ireo noho ny hafaliana sady mbola talanjona, dia hoy Jesosy taminy, manan-kanina aty va ianareo? Ary dia nomeny tapaky ny hazan-drano voatono izy. Ary izy nandray dia nihinana teo anatrehiny. Dia hoy izy taminy, izao no teniko izay nolazaiko taminareo, fony mbola tao aminareo aho. Fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana teo amin'ny lalàny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia nanokatra ny sain'ireo izy ahalana ny soratra masina. Ary hoy izy taminy, izany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, ary mba ho toriana amin'ny anarany fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema. Ary ianareo no vavolombelony izany. Ary indro izaho mampitondra ny teny fikasan'ny raiky ho anareo, fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafiana anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Ary Jesosy nitondra azy hatrany Betania dia nanandratra ny tanany ka nitsodrano azy. Ary raha mbola nitsodrano azy izy dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra. Ary izy ireo nitsaoka azy dia niverina ho any Jerosalema sady faly indrindra. Ary teo an-kianjan'ny tempoly isan'andro izy nankalaza an'Andriamanitra.